amin'ny tombona amintsika mandrakariva ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompo. Naiza toerana misy atsika ary naiza toerana izay afahanao mampiatrano sy mifampizara aminay amin'izao na mitambajotra na aiza afahanao mihaino anay indray dia tonoina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe tsy diso ny fiadanany sy ny fahatsarany ary ny fahasoavany ane ianao sy ny ankohonanao sy izay rehetra mifamatotra aminao. Dia hifampahiry anao izahay ary indrindra moa raha teo mety hoe ao anatin'ny fontsika sy atsika hoe tena manakaiky ny vaninandro ny fety famaranana ny taona fa androany te hampahiry anao hoe Andriamanitra dia te haneho ny maha-Andriamanitra azy aminao tsy amin'ny vanim-potoana fety fotsiny fa amin'ny fotoana rehetra. Tonga nofo izy na tamin'ny fotoana mety nanam-pahotana indrindra raha n'izao tontolo izao. Tonga nofo izy tamin'ny fotoana nila famonjena ny olona, tonga izy tamin'ny fotoana mety nisy olona tena tao anatin'ny fitahiana azy tanteraka. Fa na inona zavatra mety andalovanao sy vanim-potoana misy anao dia te haneho aminao Andriamanitra hoe Andriamanitra mahatoky sy marina izy. Tonga nofo izy tsy hoe hitoetra vetivety fotsiny hoe amin'ny fotoana sarotra, tsy hoe amin'ny fotoana mahafinaritra fotsiny fa amin'ny fotoana rehetra dia te haneho aminao Andriamanitra hoe izy dia Andriamanitra monina miaraka aminao. Izany indrindra nahatongavan'i Jesosy Kristy tetỳ ambony tany ho famonjena ho antsika, manonona hoe iainan'izany famonjeny Jesosy izany ianao amin'ny fotoana rehetra. Jesosy dia Andriamanitra imahagaga foana izy. Tsy hoe rehefa mila fahagagana ihany tsika vao imahagaga izy fa mahay manao zavatra ary manao zava-mahagaga amin'ny fotoana rehetra sy isan'andro izy. Andriamanitra dia Andriamanitra rafa manasitrana mandrakariva izy, Andriamanitra mpamatsy antsika mandrakariva izy, Andriamanitra mitoetra amintsika mandrakariva izy. Eny tononoko amin'ny anaran'i Jesosy hoe ho Andriamanitra aminao izy amin'ny fotoana mety na ianao ara-tsy tonga saina amin'ny vanim-potoana rehetra amin'ny fiainanao. Tsy ny aretina ihany, tsy ny vanim-potoana sarotra ihany no tokony hitadiavantsika n'Andriamanitra, no tokony anekentsika fa Andriamanitra dia afaka ny ho Andriamanitra. Tsy hoe rehefa marary ihany isika vao heritreritra fa Andriamanitra afaka manasitrana izy, fa Andriamanitra dia Andriamanitra mpanasitrana amin'ny fotoana rehetra, amin'ny zavatra rehetra, amin'ny ara-piainana, amin'ny ara-pahatsapana, amin'ny ara-panahy, amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra dia Andriamanitra. Andriamanitra raha tonga nofo tetỳ ary niara-nonina tamintsika dia te haneho izy fa Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, amin'ny vanim-potoana rehetra, amin'ny fiainantsika. Tsy amin'ny fotoana fotsiny ilantsika azy ny hoe Andriamanitra mila anao ho Andriamanitra eto, fa izy dia Andriamanitra foana ary te haneho ary maneho ny maha-Andriamanitra azy mandrakariva amin'ny fotoana rehetra, amin'ny zavatra rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra. Ndao hianatra hankasitraka an'Andriamanitra na inona fotoana na inona vanim-potoana izay misy atsika. Tsy hoe satria tonga ny fety dia hankasitraka an'Andriamanitra isika, tsy hoe satria fotoana fankasitrahana, fankalazana, fa amin'ny fotoana rehetra ndao hankasitrahana, ndao ho tsaroantsika fa eo afovoantsika izy, miara-monina amintsika izy, maneho amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny toe-javatra rehetra, amin'ny vanim-potoana rehetra fa izy dia Andriamanitra mihevitra tia sady tsara amintsika mandrakariva. Tomera tsara ho izy mpanao salamo, tomera tsara ary fantaro fa izao izy no Andriamanitra. Iainan'ny fanatrehan'Andriamanitra mandrakariva ny ianao sy ny ankohonanao.